Isy ny famoronana tanàna vaovao any Atsimo mba hamindrana ireo mponina mijaly rano. Anisan'ny ezaka lavitrezaka ho amin'ny famahana ny olona tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo naroso ny filan-kevitry ny minisitra ho Malelaroby io Olona io. Hafindra ny amin'ireo tanàna vaovao ireo, ampanakaikezina ny mponina hafindra monina avokoa ireo tetikasa fanamboarana sekoly sy fananganana toeram-piofanana mahakasika amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary fanorenana toeram-pitsaboana araka ny tatry ny filan-kevitry ny minisitra hatrany. Mikasa ny ametraka saritany mamaritra ny toeram-ponenan'ireo mponina izay tena voakasika amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny fanjakana mba hanomboana ity tetikasa ity. Na izany na tsy izany aza nefa dia tsy manilika ny vahaolana hafa toy ny fitarihan-drano amin'ny fantsona makany amin'ireo tanàna tsy misy rano sy ny fanentanana ho amin'ny fandrindram-piterahana ny governemanta. Diso fanantenana ny fivondronan'ny antoko kambasy tiako Madagasikara. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny latsabato izay natao andaniana ny tetibolan'ny commune 124 ny mahamaro anisa azy ireo. Misy tamin'ny mpikambana tao amin'izy ireo no tsy afaka naneho ny safidiny. Manoloana izany dia nanapa-kevitra ny anakarado-baravarana ny mpanolontsaina Atsimo tsy nanatrika ny fifidianana. Nalalaka noho izany ny fandaniana ny mpanolontsaina isika rehetra kominaly, mpanohana ny ben'ny tanàna, nandany ny tetibola. Raha ny fitantaran'ny Selestara Tsimbazafy avy ao amin'ny antoko Atsimo dia nisy ireo mpanolontsaina tsy afaka namonjy ny fivoriana ka nanome fahazon-dalana mifidy na procuration ireo namany izay efa fomba fanao eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly. Voalaza nefa fa tsy voamarina ny tsy fahatongavan'izy ireo ka tsy azo raisina ny safidiny. Niezaka ny hamonjy ilay fivoriana ireo mpanolontsaina tsy afaka nifidy avy eo saingy voalaza fa tsy tafiditra intsony tao an-trano fivoriana. Marina ihany koa fa tsy azo ny besin'ny maro natrehana ny fotoana ny fandatsaham-bato io alakamisy maraina io. Ny ampiraika amby roapolo indray ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tao anatin'ny 4 ora farany araka ny tatra nataon'ny profesora Daniel androany alakamisy. Raha tambatra izany dia miisa 4,500 sy 909 sy iray alina ny isan'ireo olona voan'ny COVID-19 hatramin'ny atombohan'ny VALANARETINA teto Madagasikara. Ny telo tamin'ireo no avy eto amin'ny faritra Analamanga ary ny tany no nahitana betsaka indrindra miisa 8. Nijanona ho 5 kosa ny olona maty satria tsy nisy nilavo noho ny COVID-19 no tanterina androany alakamisy.